raha vanao tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao indray ny sary tamin'ity an'ity manorana ny andro ho an'ny morontsiraka avoan'ny antsinana sy avaratra antsinana Madagasikara nisy ny orana ihany koa ho an'ny avoantany izay manify izay orana izay miatoato ihany koa anatin'izay no ny tanjaka ny avaratra aza no anton'izany any amin'ny ilany andrefana dia mbola antenaina hatrany aloha fa azo vahana ny orana tanivolaona izay mety ho araikotroka ary ny firafitry ny toetry ny androntsika ato anatin'ny herinandro aloha zany dia saika mbola izay varatra aza izay hatrany no andravitry ny toetry ny androntsika ao anatin'ny tapany voalohan'ny herinandro vokatra izay zany dia mbola mitoetra hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanana mety nisy ihany koa ny herikandro ho an'ny voatany ny any amin'ny ilany andrefana raha amin'ny herinandro ity ihany koa dia mbola somary mitoetra hatrany izay orana tanivondraona mety araikotroka izay amina toerana maro ary tombanana mitatra ho an'ny voatany sy ny tapany atsimo Madagasikara moa izany any amin'ny faraparan'ny herinandro midika izany fa mia malefaka izany ny atsokan'ny varatra aza any amin'ny faran'ny herinandro izay miverina ao anatin'ny voninandro fahavaratra tanterakitsika manoloana izay ihany koa dia tombanana isy fiakarana ny maripana ary miverina amin'izay maripana iainana ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra izay indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany antsinana Madagasikara izay niarana fidinana ary mbola iarana izay fidinana maripana izay hatrany moa zany mandritry ny vanim-potoana na ny fandalovana izay tsokana varatra aza mitoetra eto amin'ny nosy izay ny fiforoana rivodoza kosa indray dia tsy misy aloha zany atao anatin'ny herinandro raha ny manodidina ny Madagasikara manokana no resana ao anatin'izay toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra Sava Ambatsoana Lanjiro sy ny faritra Atsinanana mety ny distrikan'ny Nosy-Varika moa izany mety matanjatanjaka na betsaka ihany koa izay rotsakoan'izay manakaiky ny distrikan'ny Manoro Mandraona mety arahina herika na orana manify ihany koa ho an'ny faritra loatra mangoro ny ilany atsinana faritra Vakinakaratra sy ny any amin'ny ilany atsinan'ny faritra Analamanga ary koa ny faritry Sofia torak'izay ny any amin'ny faritry Vadivavy Fidifinany sy ny faritra Atsimo Atsinana na Mandraona ihany koa ny andro vao maraina ho an'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry Menabe ny ambiny moa dia andraona vitsy na andraona mitsitokotoko ny andro ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsinana Madagasikara ary saika voakasika an'izay avokoa manomboka any amin'ny faritra Ambatsoaka hatrany amin'ny faritra Atsimo Atsinana na Mandraona mety arahina orana malefaka hatrany ho an'ny faritra loatra mangoro sy ny ilany atsinana faritra Analamanga ary koa ny faritry Vakinakaratra Mandraona ny andro ho an'ny faritry Sofia sy ny faritry Sava ny faritry Diana izay mety isy orana tanivondraona indraindray mitoy kosa ny orana tanivondraona izay mety ho araikotroka ho an'ny faritry Menabe sy ny faritry Melaky ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Atsimo andrefana mety voakasika an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Bongolava ny distrikany Mandoto ary ny distrikany Ambady Finandrana ny ambiny moa dia Mandraona misy tokotoko hatrany ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 ny avoatany tsy dia misy fiovanako avana izay raha mitaha amin'ity androany ity ho an'ny morontsiraka atsinanana ihany koa dia 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vinavina ambony indrindra fa ny any amin'ny ilany andrefana dia mafana aloha ny andro satria dia mbola misy mahatratra hatrany amin'ny 9 degré celsius izany ho an'ny faritry Melaky ary manodidina ny 13 ka hatramin'ny 5 degré celsius kosa ho an'ny faritra sisa ny talata dia misy hatrany aloha ny orana ho an'ny faritra avoan'ny atsinana sy avaratra atsinana Madagasikara ary manerika ny andro ho an'ny faritra alaotra mangoro ny ilany atsinana ny Analamanga sy Vakinakaratra Moronmania ary ny ilany atsinana ny faritry Sofia ihany koa amin'ny akapobeny ho an'ny tapany avaratra izany ho an'ny any amin'ny distrikany Ambanja Bilbe sy ireo toerana manodidina azy any andapa ihany koa dia mety isy ny tandrivondraona izay mety ho araikotroka toy ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo ho an'ny faritry Melaky ny ilany andrefana amin'ny faritry Betsiboka ny faritry Bongolava iray manontolo ary ny ilany andrefan'ny faritry Vakinakaratra Moronmania Matsiatra Ambony ny any amin'ny faritry Menabe ary ny atitan'ny faritra Atsimo andrefana
atsinana miandry orana hatrany moa zany ao anatin'izay ny tapany atsimo atsinan'ny Madagasikara kosa indray dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy vadivavy ary fidivonany ny ambiny moa dia somary andraona misy tokotoko hatrany ny maripana vovinavina amin'izay andro ny talata izay 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany refana tsy misy ihany koa ny enina amin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay andro ny talata izay. Alarobia kosa indray somary mahenika amina faritra maro ny orana tanivindraona hitantsika ao amin'ny ilany andrefan'ny avoatany izay mety ao raikotroka any amin'ny faritry melaky menabe ary ny tapany atsimo Madagasikara ihany koa dia efa manomboka miaina orana tanivindraona misy tokotoko manomboka an'izay andro ny alarobia izay ho an'ny tapany avaratra atsinanana kosa indray dia mbola ao anatin'izay tanjaky ny varatra aza izay aloha dia misy hatrany araka izany ny orana izay miatoato ary mety manatombo hatrany zay ho an'ny faritra atsinanana mandraona ihany koa ny ilany atsinanany avoatany izay mety hisy herik'andro indrindra ho an'ny faritra vakinankaratra Moromania torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra alaotra mangoro mety hisy ihany koa ny tandrivindraona raikotroka ho an'ny distrika Anambanja Milobe Nosy sy ireo toerana manodididina azy amin'izay andro ny alarobia izay indrindra ny tapakandro ariva. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany misy fiakarana ho an'ny avoatany 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny morontsiraka 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius zany hoe misy fiakarana ihany koa izay raha ho an'ny faritra atsinana Madagasikara ny any amin'ny ilany andrefana dia tsy dia misy loatra ny fivanda andrasana mahakasika an'izay maripana izay mahatratratra any amin'ny 9 amin'ny 30 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra fa somary mikisaka ho an'ny atitany varatra andrefana kokoa izay zany hoe manakaiky ny any amin'ny faritry Betsibokany no mety isy an'izay maripana ambony indrindra izay dia izay indray ny mety eo tamin'ny ity an'io ty ary raha pisy indray fotoana manaraka veloma tompoko.